mijery ny famakafaka izay men'ny ray aman-dreny ny hanazava azy. Teoko fahamiravatsika rehetra tokoa amin'izao fotoana izao zany dia eto izay telo mirahalahy dindinika ataontsika eto dia mikasika ny kolotsaina malagasy miankina amin'ny fanosan'andro malagasy. Izay kolotsaina efa manjato taona ny nisiny teto amintsika teto Madagasikara. Misy ny olona efa manana traikefa amin'izany manoloana antsika eto dia izy mirahalahy reto Andriamatoa Rabearfiana Albert sy Andriamatoa Rabesata Arma. Koa iangaviantsika aloha izy mirahalahy reo izay efa tena samy manana traikefa lalina mikasika amin'ny fanosan'andro malagasy mba fantatra antsika ny mombamomba azy foy tsirairay avy. Andriamatoa Rabearfiana Albert. Misaotra tompoko. Ny tenako moa dia anisan'ny mpikambana ao amin'ny trano kulturaly malagasy ary koa sady ao amin'ny abatsa UPM izay manana ny fibeny eo amin'ny rariasiny. Ka izay zavatra izay no ifantohan'ny fikarohany momba ny fomban-drazana malagasy dia ny fanandroana izany izay mitety ny kintana sy ny volana masoandro izay aran'ny mpanandro eran-tany. Misaotra mandrindra tompoko. Andriamatoa Rabesata Arma. Zany indray tompoko dia Rabesata Arma ny anarako izay anisany nanoratra an'ilay almanaka malagasy izay milaza ny hoe fomba fijery saina malagasy. Ny nanoratana an'ilay fomba fijery saina malagasy manko dia lovan'ireo napetrakareo razana tamin'izay izay ampitana amintsika mianakavy amin'ny kely fantatra sy zava-nisy teo amin'ny fiainana. Dia tsy hita moa no mahadiso azy ka dia ankehitriny mendrika sy rariny tokoa rehefa andiniana sy famakafaka antsika mianakavy zany. Misaotra anareo mirahalahy indrindra tompoko ary fanamarihana fa ny fanandrona ny fanosan'andro na ny tety-andro ny fitenitsika azy dia zavatra efa narahana misy teto Madagasikara amanjato taona niaraka ny voalaza teo. Raha jerentsika ny amin'ny boky tantarany andrina dia misy filazana hoe ny vazimba no nisehon'ny fanandrona tamin'ny taloha ela. Dia tateoriana moa tsika nandray ny kolotsaina arabo izay naisan'ny nentin'ny antemoro teto amintsika ny mofa ny antemoro anakara. Ary amin'izao fotoana izao dia misy karazany roa ny tety-andro malagasy na ny fanosan'andro malagasy. Misy ny antsoina hoe miankina amin'ny alikilily anazava an'izany amintsika moa rehefa avy eo ny mpahafantatra an'izay. Ary misy miankina amin'ny antsoina hoe isalava dia anazava antsika amin'izany koa ny tompona andraikitra pahalala manokana amin'izany avy eo. Atombokontsika amin'ny resaka momba ny fiompanan'ny fanosan'andro amin'ny alikilily dia omentsika n'Andriamatoa Rabearfiana Albert amin'ny fitenenana anazava amintsika fohifohy amin'ny teny tsarotra fa mora raisina mikasika an'izay fanosan'andro malagasy miompana amin'ny alikilily izay. Manao fitenenana Andriamatoa Rabearfiana Albert. Misaotra tompoko. Ny alikilily moa dia andian'ny kintana na antoko-kintana eny amin'ny lanitra izay natao ho tempoka fiaingana amin'ny fanisana ny volana ao anatin'ny taona iray. Dia eo zany ireo le mpahay mijery lanitra satria taloha tsy dia nisy fianarana ankilasy na nisy soratra fa dia tsy maintsy mijery ny lanitra sy ny fipetraka izay ny mpanandro. Dia mivoaka izy amin'ny alina mijery ny lanitra dia rehefa mitranga izay dia iny ny ataony hoe fiandohan-taona amin'ny taona iray. Dia eo izy ny manamarika fa efa taona vaovao izao satria efa tazana tsara satria misy fitaovana ilay fandrefesana famontanana izay azoany manamarika izay antoko-kintana izay dia manomboka eo zany ny manisa ny volana 12 manapitra ny taona. Misaotra indrindra tompoko fa misy fanontaniana kely Andriamatoa Rabearfiana. Ianao nilaza hoe
nijery alikilily, le antokokintana alikilily ny mpanandro. Dia eo no manomboka ny famisan-taona hoe ianao raha voatazana ny atokokintana alikilily. Ka le atokokintana ve no haingana sa ny fipoiran'ny volana ao anatin'io antokokintana io? Ny antokokintana dia mifanandrify amin'ilay volana no fahitana azy, zany hoe raha atao amin'ny fiteny zany dia mibaby na babeny volana fendohan'ny taona no fipetrany eny amin'ny lanitra. Ka izay no teboka hoa fiaingana amin'ny fanomboana fanisana ny volana 12 izay mandritry ny taona. Sy ohatran'ilay toko raha azoko tsara zany dia zao ny antokokintana efa mipetraka eny amin'ny lanitra eny. Fa rehefa mipoitra ao amin'io antokokintana alikilily io zany ny volana, rehefa ao no misy ny volana satria ny volana iny mandeha mitehatiny ireo antokokintana eny amin'ny lanitra ireo mandavataona, dia mifindrafindra amin'ny antokokintana samihafa eo izy. Ka rehefa fanandrify amin'ny fipoiran'ny volana ao anatin'ilay antokokintana alikilily zany, zay zany ny fiandohan'ny taona. Izay no fiandohan'ny taona. Ary miha-mazava izy io rehefa feno manana mihitsy ny alamady moa ny filazantsika azy. Ny alamady eo izy vao tena hita tsara eny amin'ny lanitra. Saotra indrindra tompoko. Zay zany no momba ny fanazavana mikasika ny fanisan'andro malagasy miompana amin'ny fijerena ny alikilily. Izao Andriamatoa Rabesataroma dia anazava amintsika kosa ny fomba fanisan'andro izay efa nilovany avahatra any amin'ny razambe efa amanjato taonany ihany koa. Dia atolotra anao Andriamatoa Rabesataroma ny fanazavana mikasika ny tetiandro izay ataonao tsy miainga amin'ny fijerenany alikilily araka ny voalaza teo, fa ianao kosa anao nazava hoe miainga avy amin'inona le fanisan'andro. Misaotraria toko, ny fanisan'androtsika malagasy tamin'ny andro fahiny dia raha ny tena marina isika malagasy dia tsy nahalala sy nahay an'izany atao hoe fanisan'andro zany akory azy. Fa noho ny fandrosoan'ireo arabo izay nandeha taty amintsika dia nitondra ny atao hoe fanisan'andro dia ny fanisan'andro arabo zany. Rehefa tonga ireo fanisana arabo dia ny fomba fidin'ireo razantsika nizotra sy hiaraka tamin'ny ianao an'izany. Ary efa voazavazava ny fijerevana sy ny fandiniana an'izany andro arabo zany dia nanomboka nay nijery ny kintana sy ny volana araka ny fanazavany ny fijerevan'ireo alikilily teo koa ny malagasy izay ireo razambe taloha, fa tsy toe nipetraka fotsiny na nandika sy nanoratra fotsiny, fa nanamarina ny zavatra rehetra miseho teny amin'ny lanitra sy ny kintana. Ka rehefa tsinana ny volana dia manaraka le fanisan'andro arabo iny izy. Ka ny fanisan'arabo moa tompoko dia misy fiandohany amin'ny zavatra rehetra satria ny zavatra rehetra moa dia misy fiandohany daholo. Dia tao no filazana azy tamin'ny teny arabo hoe alamady. Rehefa tonga ny atao hoe alamady dia teo ny fiandohany ny fijerevana ny andro malagasy izay mba nijery ny kintana sy ny volana koa ireo malagasy vahiny. Ary zay no nahatonga an'ilay fomba fijery hoe fomba fijery sy fisainana malagasy. Fa tsy fomba fijery fisainana arabo akory. Ny fanisan'andro no nalaina tamin'ny arabo. Fa ny fomba fijery dia mba nianatra ny malagasy tamin'izany fotoana izany. Nandinika ny malagasy tamin'izany fotoana izany. Dia eo no nijerevany an'ilay kintana sy ny volana teny amin'ny lanitra. Dia eo natokisany hoe eo zany ny fiandohany ny atao hoe volana dia ny alamady. Ary rehefa tonga ny fizotran'ireo fanisan'andro dia nizotra daholo ny fanisan'andro rehetra tao anatin'ny le fanoratana ny fanisan'andro, satria tamin'izany andro zany dia ny arabo ny isan'andro findrina teto ambonin'ny tany. Amin'izao fotoana izao moa dia misy milaza ny hoe fomba fijery siantifika tamin'izany fotoana izany tsy nianana an'izany siantifika izany tsika malagasy fa zava-misy no mijerevana, zavatra miseho no manambara.
Satria raha mijery ny alamaty sy mijery ny atoro sy mijery ny amin'ny sisa rehetra dia namarininy amin'ny zavaboary sy zava-misy teo amin'ny malagasy nyzany zavatra. Ary zay no nahatongany malagasy vahiny indrindra fa teto ampovoantany mifatoka tamin'ny fanisan'andro malagasy zay nataony hoe azo malaka. Saotra tompoko voalohany indrindra fanamariana kely nga mikasika an'izay voalaza zay hoe ny razana malagasy a tsy nanaonao foana raha hanao fanisan'andro fa mijery ny zava-misy tokoa eny amin'ny lanitra ka na ingy arabe Arifeana Albert na ingy arabe Sata Armand dia samy manamarina fa mijery ny fipetraky ny volana sy ny kintana eny amin'ny lanitra ireo razana malagasy amin'ny anaovana ny fanandrona. Ka ity misy ohabolana anankiray entsika manamafy an'izany voalazana izy mirahalaha zany. Misy ohabolana manao hoe mamono volana trano ka milaza andro tsara amin'olona. Ny dikan'izy io a dia avy amin'ny mpanandro satria tsy maintsy mivoaka maraina ny mpanandro indrindra fa rehefa akaiky tsinana ny volana, rehefa le mihamaty hatrany hatrany ny volana dia tsy maintsy fantarin'ny mpanandro hoe roviny ny volana iny ho tsinana, hanomboka indray ny volana hafa vaovao zany. Dia mivoaka isan'andro izy a mijery ny kintaniny sy ny volana eny amin'ny lanitra, dia izay no atao hoe mijery volana. Dia izy efa hitany hoe maty ny volana dia miandry amin'izay izy lipoiran'le volana tsinana mba ahafahany milaza hoe manomboka izao ny volana alamady na volana zao efa tsinana iny. Fa tsy maintsy jereny zany ny volana rehefa maty ny volana dia izy mipoitra manaraka indray no volana vaovao. Ka ny mpanandro zay tsy mahavatra n'izany zavatra ny fo maraina fo alina mbola maizina zany hijery ny volana dia lazaina hoe mamono volana trano ao an-trano eo ampandriny eo fotsiny izy zany dia hoe efa maty zay ny volana e, zay ny mamono volana trano. Dia aveo nefa izy miseho milaza andro tsara amin'ny olona, ny apitson'iny lazainy fa efa volana alamady ohatra ka vava alamady kanefa tsy hitany akory na efa mipoitra marina le volana vaovao na tsy, fa dia ny vonoiny tao ampandrina amin'ny volana tao an-trano dia lazainy fa andro tsara ny zay lazany azy eo. Zay ny dika le ohabolana hoe mamono volana trano ka milaza andro tsara amin'ny olona. Ka dia mitovy fijery zany a na ny mpandala ny alikilily na ny mpandala ny atolika hoe isalava hoy ny fiteny amin'ny fijerena ny fipetraky ny volana eny amin'ny lanitra, fa tsy nanaonao foana akory reo razantsika ireo. Misy fanontaniana kely anankiray manitikitika Andriamatoa Rabesata amin'ny fanombohan'ny alamady ny aingany zany. Andriamatoa Rabe Arifeana moa teo dia nilaza hoe rehefa hita ao anatin'ny alikilily ny volana ny atoketony alikilily dia eo no manomboka ny alamady. Amin'le fanisan'andro izay arahanao kosa zany a dia move a efa averitsika kely efa andraso be ty manao na fijeran'ny resaka koa zany tosantsika mihitsy rehefa nizavana tsara mahita volana alohan'ny biby. Iny koa tiako azavana kely koa izy iny aveo satria le biby moa ny angano izy fa tsy biby efa tsy biby ihany koa. Iny koa fomba mpiteny manko milazainao teo. Dia rehefa vita ny fanazavanareo mirahalahy dia miditra amin'le ohabolana kely indray tsika dia azavainao ny mahita volana alohan'ny biby. Maro zany tonga dia mifandray am'izao rehefa tapitra alefa re izao zany a misaotra indrindra anareo mirahalahy tamin'ny fanazavana teo fa misy fanontaniana kely ty Andriamatoa Rabesata. Andriamatoa Rabe Arifeana teo dia nilaza fa ny fomba fanisana ny fanombohan'ny fahitana ny fanombohan'ny fanisan-taona amin'ny alalan'ny alamady ny volana voalohany dia rehefa mipoitra hita ao anatin'ny atokitana alikilily ny volana.
dia eo zany Alahady manomboka. Le fanosan'andro izay arahanao kosa azy miainga avy amin'inona no fantarina hoe Alahady ty volana ity move misy zavatra manokana ohatra io sa no le izy efa misesy hatrany hatrany araky ny mahisa lava azy hoe rehefa tonga teto ny arabo ohatra ka nanisy andro dia zareo nametraka hoe Alahady ty volana ity dia misesy hatrany dia miainga hatrany amin'ny efa manjary taonany zany le Alahady amin'izay fa tsy maingy amin'ny hoe mety molo jerena ao anaty alikilily intsony ahoana no ny anoloan'ny Alahady teo. Ny fanisan'andro malagasy toko araky ny voalaza teo dia nendro tamin'ny fianarana sy ny zava-misy teto ambonin'ny tany na ny fandrosoana zany. Rehefa tonga teto ny arabo dia nanana ny fandrosoany ary nanana fandrosoany lehibe indrindra tokoa izay efa vita drafitra tany ny azy dia ny fanisan'andro dia teo hoe ny calendrier zany nolazana azy. Dia voatonona teo ny azy mety hoe Alahady, Ador, Atsosy sainga tamin'ny teny arabo nolazana azy. Ary rehefa tonga ny tsinan'ny Alahady dia nanamarina zany kosa ny malagasy efa nikaroka sy niezaka hiaka nyzany fanisan'andro zany dia teo no nisy ny fianarana malagasy ny fijery valankitana sy ny volana ary manamarina an'izany ny ataony hoe ny Alahady satria ny Alahady moa dia afo raha teo ary namarininy amin'ny zavaboary hitany masony sy ny zavatra niainany ny fanisan'andro malagasy. Zany hoe efa vita drafitra fa tsy namorona na foronina. Misy manko voalaza ny sasany misy milaza fa na dia tsisy ara drafitra dia mijery ny kintana sy ny volana dia laza hoe io no tena Alahady. Dia ny malagasy tamin'ny andro nisy ny fandrosoana arabo tsy nahalala an'izany ny malagasy ary tsy nahita an'izany ny malagasy fa noho ny fandrosoana fahitana ny fandrosoana izay voasoratra dia teo izy vao naka ny fanisan'andro arabo dia nanamarina ny atao hoe inona no atao hoe Alahady dia nijery ny kintana sy ny volana sy nanamarina an'izany amin'ny zavaboary hitany masona. Dia hita teny ny Alahady tahaka ny afo ny Ador tany sy ny sisa rehetra na tamin'ny fambolena zany na tamin'ny zavatra maro arakaraky ny miainany sy ny taona maro nandalany no nahazahoany ny fivoarana sy ny fahalalana bebe koa fa tsy afaka ilaza hoe tany am-pendoany ny gasy dia nanana fahalalana avy hatrany dia afaka mijery ny kintana sy ny volana dia tonga dia hoe izao no Alahady tsia fa noho ny firososoan'le fanisan'andro mabo eo ny etombony ary nahatonga azy miratra sy ny tsara hatrany hatrany. Saotra indrindra teoko hiditra kelinay tsika zao aloha amin'le hoe firy marina moa zany nisan'ny andro ao anatin'le antsoina hoe tety andro malagasy firy nisan'ny andro ao anatin'ilay volana satria raha ohatra ka nisy ansa anao rahantsika ny zava-misy iarahan'izao tontolo izao mahafantatra io volana io dia maharitra 20 andro mahery ora vitsivitsy dia misolo ka firy andro marina zany no ny andehanan'le tety andro malagasy samy anazava angamba nareo Singarabearfeno dia ahoana lefa fomba fanisana azy Andriamatora-Bearfeno. Satra tompoko ny momba ny andro dia herinandro misy andro fito ka raha ohatra ka jerena amin'ny efatra impito dia 20 andro izay no ray volana amin'ny malagasy fa reo ilay raiky amin'ny telopolo ohatran'izany dia tety andro amin'ny zareo vazaha ka izay zavatra izay zany no ray volana fa ny zavatra marina dia ity misy isan'ny 2 taona na isa 3 taona misy ilay atao hoe taona mandroa zany hoe misy volana anankiray dia miverina indroa ao anatin'ny herintaona dia misy 13 tsinana zany ny volana fa tsy rombiny folo ary takan'izany no tsy toviana ndraiky mahatonga ny tsy fanandrofiana amin'ny troninandro tena malagasy satria manjary 13 ny volana izy
aiza no misy ny verindroa ny volana anankiray dia eo zany dia fa very ray volana manontolo taka amin'ity taona 1.10 ty zany dia ny 3.10 tsinana ny volana dia tsy fantatra dia samy manao amin'izay everiny fa ato na ato ny everenan'izay dia mifandiso ary misy elanelana ray volana manontolo dia mifanjevo ao tsy mifanitsy ilay izy nefa iny dia hitan'ny mpanandro malagasy raha mijery ny lanitra izy fa tsy nisy kajikajy nataony dia hitany fa ny volana zao ohatra tamin'ity zany dia ny volana asorotana no verina indroa satria ary amin'ny volana jolay dia voalohany volana jolay tsinany ary ny 3 jolay tsinany dia tao amin'ny sorotany zany no ny verina indroa ilay taona mandroa. Misaotra anao toko fa iverenantsika kely le fanazavana teknika ny menao teo manko mikasika ny volana tsinana le fanotanitsika teo iverenana kely zany raha le fanazavanao zany dia zao 7 andro ny herinandro ka herinandro 4 ny ray volana zay natonga hoe 4 7 20 andro zany ny fanasan'andro ianao zay le fanazavana l'izy zay zany mitety andro malagasy andro 20 andriamatoa Rabiasata inona no misy ambaranao ve momba zay le hoe 5 andro ny fanasan'andro malagasy. Raha ny fanasan'andro malagasy to dia mitovy tsy sy hafa amin'izany raha teo ihany fa azo fotsiny tiako marina kely rehefa manisy andro malagasy dia misy ny atao hoe andro miverina. Io andro miverina io eo amin'ilay fanasan'andro amin'ny almanaka malagasy dia indraindray izy io roa indraindray ray zay fotsiny no mahasamy hafa fomba fijery amin'ny fanasan'andro mama. Raha ohatra zany ka raisina amin'izay fa misaotra anao indrindra amin'ny fanazavana dia tonga amin'ilay nilazaina tery am-boalohany hoe eran'izao tontolo zao ny olona rehetra mahalala ny siansa fa ny volana dia maharitra 7 andro mahery ora vitsivitsy no eny amin'ny lanitra eny ka noho izany zany rehefa mandeha le 7 andro ka tapitra ny 7 andro dia mbola misy andro ray ary raha mitambatambatra le ora ambony eo rehefa afaka volana vitsivitsy dia lasa andro roa iny zany le lazainao teo hoe iny le hoe andro miverina ohatranao no inona marina dikany hoe andro miverina. Ny atao hoe dikan'ny andro miverina dia misy zao hoe tsinana ny volana androany nefa efa fakomaly izy nitapitra le volana dia le fiverenany hoe atao hoe alakosy zao le volana dia efa tapitra le volan'ny alakosy nefa mbola sy tena ao amin'ilay tena fahatsinan'ny volana izy dia misy indray andro zay vao tsinana ny volana dia le indray andro iny natao hoe andro miverina tao. Misaotra le toko tsara manko ny ahafantaran'ny mpiaino sy ny mpijery an'izay satria le hoe andro miverina so raisin'ny olona hoe alatsinainy na talata na alahady zay hoe andro miverina zay fa ay zany raha araka zany dia raha 20 andro ny tety andro kanefa 7 andro ny volana ho isika no eny amin'ny lanitra dia le andro raha ataontsika manomboka vavanahamady zany ohatra le fanasan'andro dia tapitra any amin'ny 20 andro ny fanasan'andro rehetra ny tety andro rehetra dia mbola misy andro ray ambiny anefa dia iny zany miverina vavanahamady zany iny ny andro miverina dia zay vao tonga le fahatsinam-bolana mandaka rehefa manko raha ny tsinam-bolana ohatra zao hoe tonga ny tsinam-bolana amin'ny 2 ora ariva tsinam-bolana amin'ny 2 ora ariva tsy azo tononona amin'ny androandro zao no tsinam-bolana fa tsy misy raha-pitso satria fa raha-pitso le fa amin'ny 4 andro iny zany hoe iny zany rehefa voataniny hoe andro miverina alohan'ny atoavan'ny fahatsinan'ny volana. Saotra tokoko mbola misy kely fanazavana any iangaviana ndraika amin'ny arabeafeno anazavan'izay voalazany andriamatoa Rabiasata zay aminy hoe raha tsinana amin'ny 2 ora tolakandro ny volana dia ny apitso ozy no tena
ohatran'izay fanisana azy rapitso vao manomboka amin'ny fanisana azy zay ho an'ny olotsotra manko zay efa zany nampianarina moa ohatra amin'izao tanampianarina hoe ny andro ray dia manomboka amin'ny 12 alina ka ho an'ny olo zay raha ohatra hoe manomboka amin'ny 12 aliny alahady dia efa latsanainy amin'ny 12 mahery ray minitra ny alina dia efa latsanainy zay fa amin'ny fanandrona kosa zany na ohatra ka hoe amin'ny ora tolakandro ny tsinana ny volana dia ny apitsoniny vao tena manomboka amin'ny fanisana azy misy azonao nazavana an'izay hoe Andriamatora Berfeno fanandrify amin'ny fanisan'andro ataon'ny mpandala ny alikililika io ve zay mitovy sady mifanaraka tsara satria zao ny ohatra fotsiny zao amin'ny volana alamady teo dia aty amin'ny alotsy zany le miverina io le miverina io ary voasoratra amin'ilay calendrier tsara zany dia nefa tsy amin'ny vavan'ny alotsy izy no miverina fa amin'ny vodiny ka noho zany nefa ny orako hitrangano na hitsifony ao any amin'ny misasakalina na alohany misasakalina noho izany ity le miveriny ity zany tsy iny akory mitondra ilay volana manaraka fa lay ampitsininy tahatakan'izay zany mifandehany ary mitovy zany mifanaraka tsara ny anay raha ohatra ka izay ny fanaovana azy fa voamarika ao amin'ny calendrier-nay zany ny hoe miverinandro voamarika zany ao le miverinandro zany le andro miverina ihany sotrandre toko raha ohatra indray zany hazavaitsika amin'ny mpiainoantsika dia zao raha ohatra arika tsy amin'ny roa tolakandro mitsinana ny volana ohatra fa amin'ny 10 maraina dia manaona ndraiky isa mipetraka zay satria tsy ho azon'ny olona tsara manko no hoe nahoana raha amin'ny roa tolakandro dia tsy maintsy ataony apitsoniny fa miainga avy amin'ny inona miainga avy amin'ny sasakandro indray ve zany zany hoe amin'ny tatao volana ny fanisany eto satria araka lazaitsika teo fanisan'andro iraitsan'izao tontolo zao fanisan'andro tandrefana aloha zany dia miainga amin'ny 12 alina raha vao mahery minitra any amin'ny 12 alina ny alahady dia fa latsanainy zay ka ity ndraiky iosa miainga amin'ny 12 atoandro ihany ndraiky iosa ve zany satria hoe raha ohatra ka amin'ny roa tolakandro izy dia efa tsy le andro intsony fa ny apitso ohatran'izany ke raha amin'ny 12 alina mahery ray minitra tsy alahady zony fa efa latsanainy dia ohatra amin'ny filiny tena hiaingany zany dia miverina rehefa antena teo ary raha amin'ny folora kosa ary mitsinana ny volana dia ahoana raha amin'ny folora mitsinana ny volana tompoko dia afaka manomboka azy tsara mihitsy satria miakatandro ny amintsika malagasy manko hoe misy miakatandro ary misy hoe midinandro miakatandro dia amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 12 atoandro fa rehefa miala amin'ny 12 atoandro izy midina makaty amin'ny ariva dia efa naman'ny apitso izy zay amin'ny 12 mahery 2 minitra na 1 minitra dia efa ny apitso izy zay saotra indrindra toko raha fomba fijery amin'ilay fomba malagasy saotra toko raha azo tsara zany dia ny an'ny tandrefana izitsika teo manomboka amin'ny 12 alina no anisan'ny andro manaraka ny atsika kosa zany amin'ny fanisan'andro amin'ny tety andro malagasy manomboka eo amin'ny 12 atoandro io zany no hiaingana ka rehefa mihoatra ny amin'ny 12 atoandro iny dia efa isaina ho le andro apitso zay fa ny alohan'iny dia mbola iny andro iny ihany ohatran'izay zany hoe mifandehany izy eto raha araka ny fomba fijery fisaina malagasy toko zay satria ny fomba fijery fisaina malagasy dia miakatandro no tena andro fa ny andro midina dia fa ny apitso misaotra indrindra toko mitovy amin'izay akeo hoe Andriamatora Berfeno zany ny fijery ny mpandala ny alikilily mitovy hoa satria io koa dia miankina amin'ilay vitanandro amin'le hoe miverina ao no tena ahitaraka raha ohatra ilay tonom-bolana ataontsika hoe alotsy ny tsinam-bolana tarihy
kanefa mbola iny alotsy iny ihany koa ary am'le farany zany dia hitanao fa raha ohatra ka tsy metraika ao amin'ny vavany le izy fa ary amin'ny vodiny vody alotsy zany dia tsy maintsy amin'ny andro hariva amin'ny tolakandro zany no idiran'iny dia amin'izay fotoan'izay tsy alotsy akory ny volana fa lay manaraka alamaty. Sara ataoko dia iarahantsika rehetra mandeha zany fa ny tety andro dia amin'ny 12 rantoandro eo no karazana hevitra manavaka ny andro teo alohan'ny amin'ny 12 rantoandro andro aray zay vintana ray zay sy ny aoriany amin'ny 12 rantoandro rehefa andro midina dia miainga aoriany amin'ny 12 rantoandro zany ny andro vaovao zay zany le izy koa mbola mitoy ihany ny fanazavana zay angatahantsika amin'izy rahalahy zay mahafehy tsara ny tety andro malagasy reto no mitraikefa anana ny famatonany maro zao zany tsika dia hiditra indraiky io amin'ny hoe inona marina moa zany le antsoina hoe vintana. Ny vintana dia ohatrany io mihitsy nitera zava-dehibe ao anatin'le tety andro sy fanandrona raha ny marina ka inona marina moa zany mamaritana nyteto hoe vintana ity mety afaka manazava an'izay ianareo dia iangaviana mba hanome fanazavana ho an'ny olona zay mijery tsy miaino atsika tombotsika amin'Andriamatora be afeno Albera ihany entoko menanao ny fitenena. Satra to ny vintana dia azo lazaina fa ny olona rehetra dia zakany vintana ka ny vintana dia ery anankiray ankoatran'ny tamaso zay manampy ny olona araky ny andro na volana na terana satria ireo andro fito ireo dia entin'ny planeta fito fa tsy hoe latsinainy talata larobia fotsiny fa planety ohatra zao raha ataontsika ny latsinainy zany de ry volany ry ny talata ny planety Mars ny larobia Mercure ny lakamisy Jupitera ny zoma ry fitarikandro ry ary ny sabotsy Saturne ary ny lahady dio masoandro. Tsy misy olona ka ilaza hoe tsy teraka tamin'ny ray amin'ireo andro fito ireo ary mahazo mitsangana izy raha ohatra ka tsy netin'ireo vintan'ireo ka arakaraka ny fihetsiny sy ny fahalalany ny mpanandro ny fihetsyk'ireo planeta fito ireo no toetra zay entin'ilay olona teraka tamin'ireny. Dia nefa koa ny volana zay aterahana dia misy koa akony amin'ny fiainan'ilay olona dia ireny sarisarim-biby reny no nanaovan'ny olona anarana satria ny zavatra inona nefa tsy misy anarana sarotsarotra ihany ino azy ka noho izany nasiany tany amin'ny toerana zay nisy azy araky ny fiteniny dia nanisany reny ka ohatra zao neny frantsay dia nataony hoe bélier nefa nen'ny arabo dia ataony hoe alamady dia tsika dia nalaitsika koa zany nagasitsika rehefa mba nahazo zay anaran'izay ahazona mampiasa azy ahazona mahafantatra an'le vintana zay entiny tsirairay fa ny olona tsirairay dia samy zakany vintany daholo. Sandrina toko Andriamatora Besata inona no amaritanao ny antsoina hoe vintana? Ny amaritako ny atao hoe vintana tompoko satria eo amin'ny fomba fijery saina malagasy metiko fa tsy afaka ampitovy amin'ny zavatra hafa ankoatran'izany aho. Ny vintana nandaisin'ny malagasy araky ny voalaza tery ambony moa dia hoe ny fahasan'andro arabo no nalaitsika. Noho izany dia ireo volana natao ireo dia volana 12 dia nalainy hoe alama, dia adao, ratsao, dia solitany sy ny sisa rehetra. Dia ireo volan'ireo dia misy sandany. Valeur angambany izy ny vazaha. Ka ireo sandan'ireo dia milaza ny hoe alamady afo, dadoro tany, ajozy rano, ary asolitany rivotra.
Ka hitantsika amin'izany ara fa raha vao tonga amin'ny alamaty dia efa azo lazany hoe vitan'ilay olona izy. Vitany a ny alamaty. Olona mirehitrehitra zany satria afo. Olona voalazalaza amin'ny fomba malagasy zany amin'ny fomba fijery malagasy. Fa ny malagasy tsy manay mijery hoe Jupiter na Saturne na sisa rehetra, fa le fomba malagasy ny azo ny entiny mitondra azy dia ny sandan'ireny volana tsirairay. Ary izay no namaboasany ny vitana nanan'ny olona tsirairay. Ka ny olona moa tompoko rehefa natao teraka tety ambonin'ny tany dia men'Andriamanitra ny anjara toerana sahaza azy daholo. Zay no atao hoe ananan'ny vitana dia ny toninandro ananan'ny olona tsirairay. Sotrandreto, raha ohatra fidinitsika zany ny atao hoe vitana, raha ohatra fidinitsika atambatra ny fanazavanareo amin'ny rahalahy teo, dia ny atao hoe vitana dia hery tsy hita maso izay entin'ny volana aloha, ary koa entin'ny andro fito ao anatiny izay misesy hatrany hatrany anatin'ny volana. Ka ny olona teraka alahady zany manana vitana manokana hafa noho ny olona teraka alatsinainy na talata ohatra. Ny olona teraka vitana alahamaty dia manana vitana hafa noho ny olona teraka adoro na adisaosa ohatra. Dia mifamianao zany le zavatra hoe ny andro fito sy ny volana 12. Zay zany ve le izy raha toka fitinina ny atao hoe vitana hery entin'ny andro sy ny volana. Zay ve manaona ny fanazavana zay Andriamanitra Rabearfeno mbola misy ambonin'izay ve sa ahoana? Zay mihitsy satria ireo tsy sitrapontsika fa niraisirentsika no niteraka atsika tamin'ireo volana sy andro natongavatsika teto ambonin'ny tany. Ary tsy misy olona afaka manovan'izany ka hoe tsaratsara kokoa niteraka alatsinaina na niteraka alamady noho izany amboamboarina mba hifanandrify amin'izany. Ka izay zavatra izay no mahatonga ny hoe tsy afaka manamboatra ny vitana fa ny azo atao fotsiny manitsy rehefa hita fa hoe misy ratsy satria fangaro ny tsara sy ratsy dia ny ratsy mba atao malefadefaka kokoa fa ny tsara no ampitomboiny. Ary misy azon'olona atao tsara ny manao an'izany fomba izany amin'ny fomba fiaina sy amin'ny fomba miaina eo anatin'ny fiarahamonina. Ka izay ka raha ohatra misy olona afaka manova vintana izany na manova vintan'olona izany, raha amiko aloha za tsy milaza azy hoe tsy izany na tahaka izany, amiko aloha dia tsy vitako zay zavatra zay. Fa dia ny olona dia samy efa vetiveko fa ny olona dia samy zaka ny vitany. Ary misy tsara ao, misy ratsy ao, mifangaro leo raha mbola tany koa ny tany. Misaotra anao indrindra tompoko ary adiniko teo fa ay mbola tafiditra ao anatin'le famaritana ny vintana teo koa izay ten'ny andro sy ny volana. Le voalaza n'Andriamanitra Rabeasata hoe amin'ireo misy vintana afo totra ny olona mirehitrehitra zany araka ny voalazany teo. Zay ny vintan'le olona rehefa teraka amin'ny ao anaty vintana afo izy dia manana totra mirehitrehitra. Misy indray ny olona izy manana vintana tany, misy manana vintana rivotra, misy manana vintana rano. Zay zao voalaza teo. Reo zany karazan-javatra telo indray zany izy zao mamaritra ny vintana efatra: ny volana, ny andro ary ny singa. Ireo singa efatra reo. Zany hoe singa efatra ataontsika amin'ny toko iray zay. Ny volana 12 amin'ny toko iray, ny andro 7 amin'ny toko iray. Zay zany ataontsika hoe karazan-javatra telo tonta no mamaritra ny vintana. Raha arak'izay sa ahoana Andriamanitra Rabeasata hoe ao zany ny andro 7 amin'ny tokon-javatra iray zay, ao ny volana 12 amin'ny tokon-javatra roa zay, ary ao ny singa. Ataontsika hoe singa afo tany rivotra rano amin'ny tokon-javatra iray koa zay. Misy ny tokon-javatra telo zany mamaritra ny atao hoe vintana. Raha dinihina sy eritreretina tompoko amin'ny fombantsika malagasy dia fanaitreretena be tokoa ireo fianakaviana zany ray aman-drenitsika indrindra fandrazantsika dia nandeha amin'ny zavatra pahatsorana fa tsy nitsaha zavatra mirakolana na zavatra mitikodina.
Noho izany a dia nifatorany tamin'ny zavatra tsotra fotsiny ny fijerevana ny vitan'ny olona dia mizara 12 tahaka ny hoe alamady atao sy atao sy ny sisa rehetra. Io nefany ao anatin'ny herinandro dia voatanisa arak'izany raha teo koa. Noho izany rehefa tonga amin'ilay hoe alamady dia izay no andraisany an'ilay atao hoe vitan'ilay olona. Zany hoe voafatotra ao anatin'io alamady io no neverina mahisy ny anjara toeran'ilay olona eo amin'ny fiainana. Ny vitana ataoko tsy azo soloina na azo amboarina satria isika tsy Andriamanitra fa olombelona. Fa ny malagasy kosa amin'ny fomba fijery sy fisainana malagasy dia misy fitenenana hoe mandrindra. Ny atao hoe mandrindra tompoko dia fandaminana na fanarahana ny zava-misy eo amin'ny vitana. Azavay kely angamba an'izay. Eo amin'ny vitana raha ohatra olona afo manambady ka rano no hovadina dia eo no ataon'ny olona hoe mandrindra hoe tsy mifanentana loatra. Fandrindrana zay fa tsy fanovana. Da zay no tiako marihina kely amin'izy fa tsika akory tsy afaka hanovany vitan'ny olona tsirairay aby. Sotra indrindra tao iverenantsika kely indray ary zao amin'ilay vintana ihany io a. Ny tetiandro dia 20 araka ny voalazantsika teo. Fa ny ambonin'izay moa raha misy 20 dia efa andro miveriny na hiverinandro. Fa ilay andro 20 zany a dia misy vintana tsirairay avy ve izy 20 rao. Andriamatora be arfena. Eny tompoko, tena misy satria ireo izy 20 ireo dia ateraky ny vintana 20. Ka ny renim-bitana ilay mitana jour 4 dia mitondra andro 3. Fa reo eo mikibon'ny lafitrano roa avy reny mitondra andro 2. Zay no maha 20 azy indray. Ka ireny dia misy ny hoe vava alamady, vohitra alamady, vody alamady. Ary ny zanabintana ohatran'ny adoro zany vava adoro ary vody adoro. Ka ny renim-bintana mitondra andro 3 ary ny zanabintana mitondra andro 2. Kanefa rehefa ohatra ka ahitsy izy arakaraky ny dingana, haingana na votsa amin'ny fandehan'ny petrak'ilay andro dia ireny indraindray misy amin'ny zanabintana zany tsy mitondra afa-tsy indray andro monja. Dia amin'izay fotoan'izay dia misy ilay atao hoe manary. Ka izay no tsy itovizana mihitsy satria amin'ny ilany hita le dingana hafany fa amin'ny ilany dia mitety fotsiny ohatra zany hoe isa lava le voalazanao dia avy hatrany dia mitety fotsiny dia eo dia mety hisy fandiso ny fandehan'ny mitety andro. Zany no mahatonga an'ireny tsy fitoviana ireny. Raha tsy hoe miaraka mihitsy angamba ray latabatra manao sy mandrafitra azy olona 2 na 3 dia hifanaraka amin'ilay tety andro. Toko iverenantsika zay hoe ngeraberfeny fa zava-dehibe zay voalazanao zay. Misy fanontaniana ray indray ty voalazanao teo le izy. Misy renim-binta raha misy zanabintana. Ahoana moa Andriamatora Besatra ohatra no ahafantarana an'izany hoe nahoana ny misy reniny sy zanany le vintana zany a zavatra mety azo azavaina ihany ve zany toko? Tena azo azavaina tsara mihitsy tompoko satria amin'ny fomba fijery fisaina malagasy dia misy efajoro ny sary. Ary eo efajoro ny sary io a dia misy ny atsinanana sy ny andefana, ny avaratra sy ny atsimo. Ary isaky ny zorony efatra, ireo zorony efatra ireo a natao hoe reny-andro. Reo a mitondra 3 andro avy ireo zorony efatra ireo zay voalazany teo aloha. Dia ny vavany, ny votony ary ny vodiny. Dia tsisy zany fa ny alamady, ny asorotany, ny adomizana ary ny adijady. Zany hoe ny afo, rivotra, rano, tany.
dia ireo no reny andro fa reto zanak'andro zay voalazany teo koa dia tahaka ny adosy ny anjosy zay misy vavany a sy vodiny fotsiny dia izay a no fandehan'le fanasan'andro amin'ny fanasan'andro naraina tamin'ny arabo. Saotra indrindra tompoko raha ohatra zany fidinitsika le izy dia izao 20 ny andro anaovana tety andro. Misy reny vintana efatra izay mitondra 3 andro avy, ka raha efatra izy mitondra 3 andro avy a efatra mpitombona 3 mame 12 andro zany a no faritan'ny reny vintana efatra. Dia misy zanabintana 8, ireo zanabintana 8 reny ndraiky izy dia mitondra 2 andro avy, ka raha 8 mpitombona 2 mame 12. Ka raha alaitsika zany le 12 andro entin'ny reny vintana sy ny 12 andro entin'ny zanabintana, atambatsika ireo dia mame 20. Izay zany ve no fipetraky le tety andro Andriamatora be arifeny. Zay voalazanao zay mihitsy, zay no fipetrany amin'ny nentim-paharazana hatraminy izay fa tsy amorontsika ty aoriana ka hoe anovan'izany. Zay ve zany misy Andriamatora zay indrindra tompoko, zay indrindrany izy ary hita miary aho amin'le fahasahan'andro sy ny fijerevantsika amin'ny vitanany malagasy. Saotra indray to ny zavatra tsapa aloha zany hatramin'izao a dia mitovy fijery amin'ny lafiny zavatra maromaro na ny mpanandro zay mandala ny fijerena ny alikilily na ny mpanandro zay mandala ny fanosan'andro miompona amin'ny antsoina hoe isalava. Maromaro zao ny zavatra voalazantsika teo zay hitovian'ny fijery. Izao ndraiky io sary dia somary iovakely indray ary sika eo amin'ny fiainan'ny malagasy hatramin'ny taloha ela fantatra ara-tantara zany ary ny hatramin'izao andro miainantsika izao dia rehefa misy zava-dehibe ataon'ny olona dia mandeha izy aloha mijery andro, zay moa le filazana azy. Ka ninavy moa tompoko no hijerena andro, afaka milaza ohatra vitsivitsy ve ianareo atombotsika amin'Andriamatora be arifeno alibera. Misaotra tompoko, io dia efa fampiasan'ny Ntaolo indrindra talohan'ny nahatongavan'ny kristianisma taty Madagasikara. Ary raha hanao zavatra izy ohatra fotsiny zao amora zazalahy dia tsy maintsy mijery ny andro. Ary zany zavatra zany tsy hoe nono finonom-poana fa misy antony lehibe. Ary matetika dia ny zavatra iraisana dia izao tsy mba famorana ny zazalahy ny andro naterahany. Taoko fa masamy mahalala an'izay. Kanefa amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe famorana fobe ohatra, indraindray izy ireny misy dia tena tsy ray andro akory le olo ireo. Kanefa noho ny hoe fivoarana sy ny zavatra atao ampamoramora zavatra dia ohatrany mety foana le zavatra. Zay ny zavatra ka ao koa ny fampakaram-bady. Tsy manaonao foana ny gasy fa tsy maintsy mijery andro amin'izay ahatsara. Ny andro mijerena an'izany dia ny ahatsara sy ahasoa le olona anaovana le zavatra. Dia manarak'izay anangana trano. Maro ny trano moderna kanefa tsy arakarak'ilay vitana tokony hipetraka ao nataka an'izany dia manjary tsy hitoeram-pinaritra mihitsy izy na izany azy. Ka ireny tareny zavatra ireny mba hialana amin'ireny dia tsy maintsy mampiasa ny andro, kanefa mba mila le tena mahay sy mahalala azy no vonjena fa tsy zay rehetra milaza azy mpanandro dia mahay avokoa. Tahatakan'izay ngamba ny ankapobeny fa mbola maro ny azo iantsona na azo anatonana mpanandro mahay mba ahatsara ny fiainana fa tsy ny amin'olona. Izay no antony anaovana ny fanandrona. Zatra tokoka mbola anoy azy Andriamatora be sataribera satria
telo zao voalaza teo a Andriamantora Besata azafatoko Andriamantora Besata Armand Andriamantora Besata tam'voalohany dia efa niteny hoe raha anambady ny olona pakabady ka vitana afosorano ny tranalay fampakarambady zany ilana ambatarana andro Andriamantora Beafiany teo nilaza momba ny asoavan-jaza sy ny fanangana trano moa hoe Andriamantora Besata mety misy koa zavatra hafa anontanian'ny olona andro ka anatonan'ny mpanandro mety tokoa tompoko ary izay indrindra no mba nahatonga ny vetsivetsipoko nanao an'ilay boky mba anazavazava ny tsipiriny kely madinidinika sy azo ianaran'ny olona tsirairay ny boky izay nahasoratako mako a dia takan'ny olona andavanandro ohatra nga mararany sery ianao alohan'ny andananay amin'ny dokotera dia azonao atao manao evoka kely mba ndamindamina azy kely dia takan'izay ny nanaovanay an'ilay boky mba ho jerevana sy dinihina satria marina tokoa fa raha ohatra tsy mahay mijery andro na tsy mijery andro dia manimba ny fiainan'ny olona ohatra o raha zazalahy no atao asoavana amin'ny atom'izany dia momba iny tena momba tsy miteraka tsony kanefa zavatra kely takan'izany hoe tokony tso andinihina ny zavatra tokony atao itsika manko oetiny hoe tsy manino nefa rehefa tena miatra dia zavatra zay vao naninona ka amin'ny lafiny anankiray tokoa raha sinitsiny ny mba mijery sy mandiny ary le boky io moa dia efa nentina nanazavazava atsipiriny kely madinidinika alohan'ny andanana sy alalàna ny mba mety tokony atao sy ny tsy tokony atao ary zay ny fomba fijery sy fiainana malagasy mba andamina sy anitsy ny zavatra tokony izy jerevatsika ngamba ny zava-misy izy ankehitriny na manao trano zany na manao zavatra maro samy hafa dia misy ny sasany mety hoe mivavaka dia vita dia manao ny trano nefa rehefa vita ny trano eo ny fikorotanany fianakaviana eo ny tsy fidiram-bola fa sahirana lava eo ny zavatra maro samy hafa dia fahadosoany zany satria nahoana tsy vitan'izany le toninandro satria ny andro fa nomendranahary isika azotsika mifidy sy mifatana sy mandamina sy tokony andrindra azy noho izany raha sinitsiny raha mba mandinika amin'ireo fomba lazana sy ny maizy atsika saotra indrindra toko mbola misy fitoviam-pijery ihany koa zany aminareo mirahalahy amin'izany lafin-javatra zany ary zay mihitsy no anisan'ny tena zavatra lehibe ao anatiny le fahaizana mijery andro io zany satria raha mivoalaza teo zao resaka asoavan-jaza ny zay ngiara-beafiana ny zaza hoe tsy azo atao asoavana amin'ny andro nahaterahana ka le andro nahaterahana lazany io Andriamantora Beafiana aloha alohan'ny hidirantsika amin'le voalazan'Andriamantora Besata teo mikasika an'le asoavana adin'izany le atao hoe andro hahaterahan'le zaza ve le andro anady alatsinainy talata labilaky misy zoma sabotsy sa le andro vintana hoe vavalahamady vodiadao sy sisa iny dia ny andro mihitsy alatsinainy talata larobia zay andro mihitsy satria ho an'ny be sy ny maro izy tsy alalany hoe vitana zao ty fa ny andro kosa dia tokony mba ho fantatra ary matetika tsy misoratra amin'ny kopia ny andro dia ohatranay zao dia efa ataonay ao anatin'ny boky amin'ny calendrier ao hoe raha zao ny daty naterahany dia andro zao zay dia azo jerenao zany efa vita ao anaty boky daoly zany rehetra zany indrindra moa raha ohatra ka voalaza teo marina mihitsy zay dia milaza nareo hoe tsy miteraka na indraindray matetika manilika any amin'ny vehivavy ny momba kanefa tsy zany le zavatra fa andro zany voalazany zany marina zany dia manarak'izay koa ny ao amin'ny fasana zany any ny tena zavatra vavana eo anatin'ny fianakaviana ray fasana zany ny tena ka izany zavatra zany tsy vitany hoe resaka fotsiny ohatra zao ambony latabatra fa tsy maintsy olona zay efa nandinika ery ny momba n'ireo zavatra ireo no atonina ka mahalala ny marina momba n'ireny zavatra eny fa iankina miaina ka noho izany miaina sarobidy tsy ananampiry ka noho izany raha mba misy ihany tokony anavotana azy dia atao araky ny fahalalana sotra indrindra tomboka dia
mitovy ihany ndraiky io zany le fomba fijery hatrany hatrany na alikilily no arahana na isalava no arahana dia mitovy hatrany hatrany. Afatra ho antsika izay manan-jazalahy zany raha teraka alarobia ohatra ny zaza dia tsy azo atao asoavana andro alarobia fa andro hafa ankoatran'izay zany nanaovana soavana azy. Dia amin'le fahalalana kosa mombany hoe vintana tahaka ny lazain'Andriamatoa Rabesata teo tsy azo forana ady mizana fa raha forana ady mizana ny zaza dia momba tsy miteraka. Iny ndray zany dia tena fahalalana miankina amin'ny mpanandro mihitsy iny satria tsy ndrehitra akory nahalala hoe ady mizana ve ny ity andro anaovana soavana ity fa ndrehitra kosa dia afaka mahafantatra hoe teraka alarobia ty zaza ty na teraka alakamisy. Nefa koa misy ireo le olona sasany zaza sasany tsy fantatra ny daty naterahany fa dia hoe tamin'ny taona zao fotsiny vers moa milazany azy amin'ny copie amin'ny teny frantsay ohatra hoe vers 1940 dia tsy fantatra tso zany nandro inona nandro inona na dia efa misy aza ny tety andro nataonareo amin'ny rahalahy mibokinareo avy izay ahafantarana hoe raha andro inona moa ohatra ny 5 septambra taona 1700 ohatra zany dia hoe voazavanareo fa mijery ny olona dia fantany hoe andro talata io na alarobia. Dia ahoana kosa no atao amin'ireo le olona le hoe tsy fantatra marina tena daty naterahany fa taona fotsiny no misoratra ao amin'ny copie naterahany. Mety afaka nyzavan'izay atombotsika amin'Andriamatoa Rabesata indray manahoana tompoko inona no ataon'ny mpanandro amin'izay zavatra ero ka tsy fantatra ny vitan'le olona na olona anambady na olona atao soavany na olona anolo-trano. Amin'ny fomba fijerevana ny andron'olona zay tsy fantatra daty dia ho sarotrarotra ihany no mijery tsy mandinika azy hoe izao no tena izy aminy fa karazany ambanivango no mety ahitana azy. Zany hoe rehefa mahita ny endrik'le olona na ny bikabikan'le olona ny mpanandro rehefa mahay sy havanana dia afaka mandinidinika hoe tokony miala sary ty olona ity fa tsy afaka mameta tanteraka hoe tena izay satria za fa tsy fantatra ny ora ary mizakariva raha tompoko na dia ny ora fotsiny raha miova dia tsy ahalalana n'le tena vitan'le olona raha tsy fantatra tsara mihitsy ny ora satria misy ny olona raha ohatra hoe teraka amaraina amin'ny folo izy dia hita miariary ny andro hoe zao fa raha ohatra izy hoe miova kely amin'ny 3 na amin'ny 2 dia efa miova dia sarotra ny manazava azy tompoko hoe satria zao izy dia lasa zao raha tsy fantatra mihitsy ny ora dia tsy afaka milazan'izay. Ka fandinian'ny olona zay tsy fantatra ny daty andro naterahany sy ny daty naterahany sarotsarotry ihany tompoko. Saotra an'andreo tompoko Andriamatoa Rabefeno araka ny fanazavan'Andriamatoa Rabesata eo amin'ny fanombatombanana ny tarehy amambikin'ny olona dia mety afantapatarana hoe tokotokony vintana zao ty olona ity raha olona tsy fantatra andro naterahany zany. Misy azonao anampy an'izay ve sa amafisinao zay voalazan'Andriamatoa Rabesata zay? Iny dia anjaran'ny mpanandro misy teknika ampiasainy ny sasany na endrikendrika zany endrik'ilay olona satria avy hatrany ny olona dia azo toko 4 amin'le hoe afo tany rivotra rano dia hoe ny endrik'olona rano dia ohatran'izao ny endrikendriny iny dia miankina amin'ny fahalalana manokana ary misy aza teknika ora no entina hitadiavana azy ka raha tsy izay oka ho an'ny tena mahalala sy mianatra azy sy mandalina azy fa raha izay tsy fantatry ny rehetra zany mila fianarana manokana mihitsy vao mety avitan'izany. Sotra toko misy singa vaovao ndray eto mikasika amin'ny famantarana ny vintana. Voalazantsika teo ny andro 7 voalazantsika ny vintana 20 mihitsy moa zany izy ao anatin'ny tety andro ay zany ny ora ihany koa mbola mametra vintana ny ora ao anatin'ny ray andro. Nilaza Andriamatoa Rabesata teo raha amin'ny 10 niteraka ny olona ray ao anatin'ny ray andro iny zany hafa ny vintany
noho ny olona teraka atao anatin'ny indray andro iny fa teraka tamin'ny telotolakandro zay le fanazavana teo ndramatosato ny ora zany a dia mbola mametra ihany koa ny vintan'ny olona ary zay zany tena mahasarotra nyty fanandrony ity a ka ny atsika moa fampahafantarana ny mpijeritsim-piainatsika ankapobeny ny atao hoe fanandrona zao resantsika izao fanandrona tetiandro fa le antsiprien'ny ora ohatra zany zao a tena tsy hotadidin'ny olona itsony angamba fa dia tsara fantatra fotsy zany fa na ny ora azy dia misy fatarana ny vintan'ny olona ka amafisinao fa zay ingarabe arafena izay hoa